kristianina mifampandroso fandaharany radio vaovao masoa iandraikitany miaramila amin'ny fahamarinana Edouard Miarijatovo ko dia aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana makasitraka anao manaiky hatrany ifampitantana aminay eto amin'ity fandaharana kristianina mifampandroso ity faly be ny tenako miaraka aminao eto ary faly ihany koa ny vahiny izay hitafatafa amintsika tsy iza akory ny namana izay araka amintsika ao anatin'izany fa madame Erika izay mpitantana eto amin'ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy izay fa niaraka tamintsika foana tao anatin'ity fandarana kristianina mifampandroso ity fa misy fomba fitenena antsika malagasy manao hoe izay mavangivangy ty kavana ny fitiavana antsika impiaino no mahatonga azy tonga mitsidika hatrany ny tokantrano ary tonga hatrany ihany koa hitafatafa iresadresaka hitindingy aminao mpiandro teo avomasoa dia ny voalohanteny angamba ny manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy amintsika rehetra tonga tsy miarabarateo na manotezitra ny namantsika aloha tsy ao anatin'izany fa tena fifaliana mitondra 4 ny tokantranonao faly mandray anao indray ny fandarana kristianina mifampandroso madame Erika. Eny tompoko fifaliana ho ana ihany koa no mitsidika ny tokantrantsika tsirairay aby ary manonona ny fiadanana dia faly miarabantsika ary izao koa moa tsika vao niaona indray tamin'ity taona vaovao 2024 ity dia faly manonona mihitsy ny firarian-tsoa rehetra ho antsika rehetra ho tahin'Andriamanitra amin'ity taona 2024 ity dia tena hoe izay rehetra nikasainao anie dia ho tanteraka ary omen'Andriamanitra anao izay ireny fonao. Amen be mihitsy zany. Andao tonga dia iroso avy hatrany ao anatin'ny dinidingy tsika mianada iresaka manokana mahakasika ny rotolotra izay omeny ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy isika kanefa mialohan'izay aloha nanahoana ny taona 2024 nisy raha teo ny TPFV Mandrimena izay vao nanitarana ny TPFV akasina izay mbola misy ihany koa mandraka ankehitriny raha manao tombanezaka kely tsika tao anatin'izay nanahoana ny fandraisan'ny olona na ny ataontsika hoe fanamarian'ny olona sy ny zavatra hitanareo vokatra azo nandritran'izay fotoana nisy ny TPFV Mandrimena sy nandritran'izay 2024 izay. Eny tokoa tena voalohany aloha dia famezam-boninahitra an'Andriamanitra mihitsy satria tena ny fahasoavany mbola matoy izao ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy ny fahasoavany ihany koa no niaraka tamin'ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy nandritran'izay taona 2024 izay nafahana natanteraka ireo ny fitsaboana ny fandraisana ny marary ny fanitarana rehetra arak'izany fa resahana teo izany hoe tamin'ny volana oktobra 2024 no nisokatra ny TPFV teny Mandrimena nanao ataontsika hoe dia fito eo amin'ny tompo mihitsy hoe name zavatra tsara nanatsara trany ny tolotra izay omena ny mpanjifa mba tena hoe atsiaro mihitsy izy ireo voakarakara ho voaray tena hoe mahita tombony ao anatin'izany hoe fanatonana ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy izany dia ny zavatra tena nantenainay dia izao hoe izay rehetra nandalo teo anatrehan'ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy dia voalohany aloha ny ao tamin'i Kristy ary ny faharoa dia hoe nandray an'izay fanasitranana avy amin'Andriamanitra izay tsy fanasitranana ranofy ihany fa ny ara-panahy ihany koa dia mino izay hoe afa-po ny olona na izany na tsy izany misy foana ny madilana ho tatenina misy ny mbola fanatsarana izay tokony atao izay himasoana ihany koa ary anisany hoe hitondranay tiana hoentina koa amin'ity anio ity ny mba ezaka sy ny mba fanatsarana entina mbola amezana fahafa-po hatrany ny mpanjifa izany. Ye tena marina tokoa zany isorantsika ny tompo ny amin'izay rehetra asany mahagaga ny TPFV moa anisany ao anatiny mpiara-miasa amin'ny HFNJ mazava ho azy dia anisany mahita tsara ihany koa ilay fiara-miasa ao anatin'izay ny tena satria ao anatin'ilay miaraka mifampitantana ao anatin'ilay HFNJ ihany koa nisy ny tolotra manokana izay niarana tamin'ny TPFV tamin'ny faritra Ambomandroso iny tamin'ny taona 2024
2023 izay hita tokoa hoe tena nahafapo na ny resaka maso, ny resaka diabeta, ny resaka tension, ny resaka fitsaboana nify ihany koa. Ndao resantsika avy hatrany ary hoe inona daholo zany zao ireo tolotra manokana izay atolotry ny TPFV ho an'ny mpiain'ny radio Vomasoa ny olona rehetra satria marina tokoa dia amateur-pitsaboan'ny fanantenan'ny vonin-kadraisa tsy natao amin'ny radio Vomasoa ihany fa natao an'ny olona rehetra mihitsy ary indrindrindrindra raha tena tsara be raha misy olona tena tsy mbola converti mbola tsy nandrain'i Jesosy Kristy voataonanao sy voatarika mety aretina no hitomany tompo azy ao anatin'ilay toerana kanefany lasa tonga ifanena amin'ny Jesosy Kristy izy. Zay ny hoe lafa andao metsika ny Madame Erika hoe inona daholo ireo tolotra misy. Eny tokoa tena tiako sitona kely Zoketo izay nresahanao izay hoe anisan'ny fomba anankiray entin'ny tompo amoazana ny olona ny olona anankiray isotomany ny olona anankiray ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra ny resaka aretina mety ho ara-panahy ihany no anton'ilay izy ary izay indrindra ny tena etaeta ao am-ponay hoe tena natonga ny olona rehetra atsiaro fa Kristy mato antsika teo ambony hazofijaliana ary namonjy antsika. Zay ny tena antom-pisina ary zay ny tena tery tiana io atongavana ny tompony samy manana ny sehatra iasany sehatra fany mamafy dia ato anatin'izay fitsaboana izay no entin'ny ekipa ny TPFV mitondra n'izay famafazana izay. Araka ny tolotra moa zany hoe inona ny tolotra ozy izy ianao teo izay omeny ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy. Apatsifiko kely aloha ireo izay efa misy dia na eny akasina na ety Amandromena dia ny resaka ny consultation généraliste sy ny soins infirmiers rehetra zany. Eo ihany koa ny fizahana ny vehivavy bevokana, ny fisafona moa zany ny fanaovana vaksiny ny consultation naturelle na ny fitsaboana amin'ny alalan'ny zavaboary eo ihany koa ny resaka spécialisation na ny fitsaboana manokana moa zany ho an'ireo izay olona mila izany manokana dia eo ihany koa ny échographie fitarafana ny vatana amin'ny ankapobeny sy ny vehivavy bevoka dia eo ny fizahana ny fo zany hoe manao ny électrocardiogramme zany zay na ECG. Ety Amandromena moa zany dia misy ny dentisterie ny fitsaboana ny nify izay ahafahany rehetrarehetra mihitsy ny karakara ny ady vavy io. Ny fitsaboana maso ny resaka fizahana ny zaza reny rehetrarehetra reny efa nisy hatramin'izay ary ampatsahivina antsika hoe mbola mitoy reny mbola misy zany reny hatramin'izao dia afaka manantony tsika raha manana olana amin'ireo sehatra ireo zany. Ny zava-baovao izay noezahana satria betabeta amin'ny taona 2024 iny hoe aiza mba manana cardiologie ve tsika manana mpitsabo manokana momba ny fo dia natao vaindohan-draharaha mihitsy amin'izao fiandohan'ny taona izao zany no nangataka tamin'ny tompo hoe mba omena mpiara-miasa fakana ho an'izay voninahitra ao an'Andriamanitra fa totosa soma tsara dia misokatra ho antsika ny consultation cardiologie eto amin'ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy mbola ety Amandromena moa zany no andraisantsika aloha zany hatreto dia isaky ny talenta manomboka amin'ny valo sasany dia tanintsika rehetra izay manirina manana olana ny amin'izay anantona andray akary rendez-vous zany ahafana mandrindra tsara le fandraisana anao. Mahakasika indrindra ireo tolotra rehetra izay efa nisy na le tolotra vaovao izay voatolotra ihany koa mindresaka teo misy fakana rendez-vous alohan'izay aloha andao jerentsika daholo hoe ohatrany ahoana le fotoana hitsaboana nify isaky ninona isan'andro fe misy dia ohatr'izay daholo hoe tolotra manokana efa nisy tamin'ny herintaon'ireo na le mahakasika ny zaza aleo somary ampatsivontsika kely ihany ho an'ireo izay mety efa nandre kanefa mety manadinodino na ihany koa an'ireo izay mbola tsy nalala mihitsy hoe tena misy an'izany tokoa ka isaka ohatran'izao no fotoana anaovana an'ilay izy dia ahoana fomba fakan'ilay rendez-vous. Ho antsika rehetra zany dia ampatsivina foana hoe rehefa maniritsika ny andeha amin'ireny fizahana manokana ireny dia tsara indrindra mba maka rendez-vous mialoha ao mariako ety ihany nefa zany ny ora sy ny fotoana andraisan'ireo spécialiste ireo ato amin'ny tenivon'ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy. Voalohany indrindra aloha zany ny resaka cardiologie na ny fitsaboana ny fo dia isaky ny talata maraina manomboka amin'ny valo sasany ety Amandromena zany no anaovana azy. Ny resaka pédiatrie dia misy ny talata amin'ny 20 eny Akasina
dia ny ety Amandrimena kosa ny alakamisy manomboka amin'ny 12. Dia ho an'ny endocrinologie resaka momba ny goitre sy ny diabeta rehetra dia ny alarobia ety Amandrimena manomboka amin'ny 9 fa ny sabotsy kosa maraina eny Akasina zany. Dia ny mahakasika indrindra ny resaka nify ny nify zany hatreto aloha dia isaky ny latsinainy manomboka amin'ny 4 no mandray dokotera, ny larobia hariva manomboka amin'ny 4 ary ny sabotsy tontolo manomboka amin'ny 9. Hatreto aloha zany io fa aoriana mety miova tsikelikely ihany. Dia apatsivoko kely ihany koa fa tsika manana service kinésithérapie dia io azonao atonina indrindrandrindra ho antsika ray manana olana tapaka lalandra dia misy miraikitra reny dia tena ahitana manokana ho an'ny zaza ihany koa izay bebe reo rééducation rehetra moa zany dia azo atao anatiny io dia io indray isan'andro ny alatsinainy ka hatramin'ny ny alatsinainy ny alarobia, ny alakamisy, ny zoma dia ety Amandrimena, fa kosa ny talata sy ny sabotsy maraina dia ny Akasina. Dia ny resaka fiterahana izay tsy voaresaka teo anisan'ny zava-baovao tamin'ny fisokafan'ny TPFV ety Amandrimena izay tsara patsahivina antsika dia misokatra ho antsika rehetra ny fampiterahana zany na ny accouchement ety Amandrimena dia afaka manantona foana zany tsika ho an'ny fisafona dia afaka manantona foana amin'ny andro rehetra misy mandray anao na eny Akasina na ety Amandrimena. Ny fampiterahana koa dia misokatra 420 ora hatramin'ny 420 ora zany ny toeram-pitsaboana ety Amandrimena mandray antsika mpiteraka. Ny resaka cardio fitness koa dia anisan'ny zavatra anisan'ny ataontsika hoe zavatra anankiray izay omen'ny TPFV antsika entina hitazana ny vatana dia izy io nanomboka zany hoe nandritra ny tao anatin'izay valana retin'izay soketoire dia somary ny ato kely hitantsika moa fa tsara ihany no mitandrina dia efa ho mpanomanana izay zany fisokafany ho lazainy amintsika aoriana kely eo ny fisokafany indray efa manomanankomana an'izy io mihitsy zany izay amin'izao. Dia izay angambany amin'ny ankapobeny manana koa tsika izay saika adiniko kay ny neuropsychiatrie zany hoe ny resaka momba ny fikorontanana ara-tsaina misy spesialista izay miara-miasa amintsika tena isaorantsika ny tompo isaorana andreo mpiara-miasa ihany koa fa izy indray dia maka rendez-vous zany tsika dia arakaraka ny fotoana ny dokotera zany no mameny fotoana mba hatreto aloha mbola tsy tena misy fotoana fixe fa raha vao misy ataontsika hoe miantso dia mbola confirmena ny amin'ny dokotera aloha ilay izy zany hatreto noho ny amin'ilay hoe mbola somary sepitsepitra kely ny dokotera dia avy eo mila maka rendez-vous zany dia avy eo arindra zany le rendez-vous. Indrindra saika adiniko izay ny maso tokoa ny fizahana maso dia misokatra ho antsika foana na ety Akasina na eny Amandrimena. Raha ety Akasina izy dia isaky ny sabotsy maraina manomboka amin'ny 9, ety Amandrimena kosa dia isaky ny alarobia hariva manomboka amin'ny 2 dia afaka misafidy tsara tsika ny amin'izay fotoana izay. Tsara ny afantarantsika an'izay rehetra izay mba ahafahantsika mijery hoe ohatra ny ahoana moa zany ny tanjony TPFV dia araka izay fanambara teo averina foana no hoe ahatonga anao ho salama sy ho ambinina amin'ny zavatra rehetra ka tsy ny hoe itsabo ny nofinao fotsiny fa ny atonga anao koa tena hifanena amin'ny Jesosy Kristy. Io indrindra no mety ho fanontaniana napetraka. TPFV moa izay naory ny dokotera Tiana Fanantenana dia mazava ho azy mety mipetraka hoe dokotera Tiana Fanantenana daholo zany ny dokotera rehetra miandraikitra ao anatin'izay. Tokoa betabe ny manontany ngatsy dokotera Tiana Fanantenana ny mandray. Tena izay tokoa hoe dokotera Tiana Fanantenana nanorina azy misy taona ihany izy mandray saingy ampahafantarina antsika rehetra noho ny andidy amanandraikitra sy ny hoe olona iray tsy afaka isahana ny zavatra rehetra dia misy mpiara-miasa zany ao betabe izay ataontsika hoe manana an'izay toe-panahy manana an'izay ataontsika ohatra kefa ahafahana manampy anao anatin'izay tsy fahasalamana izay dia manana mpitsabo vitsivitsy maromaro tsika izay efa miara-miasa amintsika mandray antsika zany rehefa tonga eny amin'ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy afaka ifampizaranao tsara afaka hitondram-bavaka anao izay mihitsy moa tena vinanay hoe ny vavaka ho anao dia aza misalasala manantona tompoko. Zany hoe rehefa manantona ny toeram-pitsaboana zany tsy tokony anatahotra mihitsy ny marary. Anisany anankiray mantsy ny manahirana indraindray manantona mpitsabo dia ilay hoe tahotra sao dia voakitakita misy an'izany ifonana ho an'ireo izay mety sendra voakasika izay satria iarahantsika malala mihitsy fa anisan'ny olana mandrakariva mahatonga ny olona lasa matahotra manantona
mpitsabo ny ohatran'izay manahoana ny toe-panahin'ireo ankizy mpiara-miasa dokotera sy ny tompona rehetrarehetra. Izay mihitsy ny mpiara-miasa rehetra moa dia zavatra isaorana ny tompo sy hijoroana vavolombelona hoe tena hoe entana eo amin'i Jesosy dia tena fomba mahagaga tsy takatry saina ny tompo tokoa no mitondra ireny mpiara-miasa ireny. Ao anatin'izay ny fenitra napetraka dia olona matahotra an'Andriamanitra, izay zany aloha no zavatra tena hoe lehibe. Dia ny zavatra ao anatinay dia izao foana hoe no marary andrianina. Izay valeur izay raha izay ny tenenako azy no mibaiko ny mpitsabo rehetra, ny mpiara-miasa rehetra eo anivon'ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy mba satria ao anatin'ny aretina dia tena mila tambitamby mila ataontsika hoe teny mamy mila fampaherezana ihany koa dia anisan'ny zavatra tena imasonay mihitsy ary angatahana amin'ny tompo foana mihitsy moa mba mangataka foana izay amin'i Jesosy hoe mba ho tena ho feno an'izay fahasoavana izay afaka tena hitondra ny olona, hikarakara ny olona, hanompo ny olona indrindra ireo tsy salama zany. Anisan'ny olona mandrakariva koa eo ihany ilay fitsaboana mety mandalo ohatr'izay fa mety ilay olona tena marary be mihitsy le matahotra hopitaly roviana ny TPFV ny eritreritra ny hoe isiny izay. Tena anisan'ny vina lehibe ny TPFV izay zavatra andresanao izay zoky ny zavatra rehetra moa amin'ny fotoanany avokoa na izany na tsy izany ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy indrindra ny etỳ Amandromena zany raha ho antsika izay misy tsy fahasalamana ka mila araha-maso akaiky dia misy ihany ny fafahana manao an'izay mety tsy lava be hoe hospitalisation tahaka andreny amin'ny hôpitaly lehibe kosa fa hospitalisation de courte durée no fiteny azy dia mandray an'izay zany izay kanefa kosa tsy maintsy filtrenay hoe le marary tsy maintsy mandalo eo anivon'ny dokotera mba ahafahana mametraka tsara an'izay fitsaboana izay. Mahakasika an'ilay fiterahana teo Madame Erika, ny olona misafo ato amin'ny toeram-pitsaboana ihany ve mahazo miteraka ato amin'ny toeram-pitsaboana? Tena tsy voatery tompoko fa tena mandray miteraka rehetra izay. Kanefa na izany na tsy izany fantatra miteraka tsara ihany koa izay hoe rehefa kaikaiky ny fotoana hiterahana manomboka any amin'ny fahafitony volana any dia tsara mba mifanerasera ihany ilay ampiteraka sy ny ampiterahana. Ny antony manko mba mametraka samy mametraka le ataontsika hoe confiance zany na le fifampitokisana mifakafantatra tsara koa ahafahana mampizotra tsaka sy andavany le fiterahana. Na izany na tsy izany vonina foana ry zay hoe vonina nompo atsika izay ao anatin'izay dia misokatra foana ny dispensaire, misokatra ny centre TPFV Mandromena na ny Ekasina mandray atsika hoe tehiteraka dia entaniko mihitsy ho anao izay ao anatin'izany amin'izao fotoana izao mitondra voaka dia manasa anao izay ho avy dia ho hitanao ao ilay izy hoe ohatrohatry ny ao anaty koa ny zava-misy fa indraindray moa mampanantena ohatrany hoe manao kobakambava fa tonga avy dia ho hitantsika ilay izy dia mahatoky izay hoe isotra tsara ny angatahantsika moa izany sy apetrakantsika eo amin'ny tompo foana dia hoe mba tena fanamasina no miaraka amintsika ao anatin'izay rehetra atao. Miresaka mahakasika an'ilay goatra teo ilay fitsaboana ohatrany hoe misy fotoana mas izy ireny ohatrany hoe mila didina izany dia tonga hatramin'izany ve tsika? Izy io moa zoky Edouard arakaraka ny efa fivoaran'ilay aretina sy ny mety hoe fahitan'ny dokotera ary indrindrandrindra ireo fizahana samihafa izay atao no mety mamaritra an'izay hoe fandidinana tsy izay dia ho antsika izay manana olana amin'io dia tsara indrindra dia vao manomboka dia vao mitanao hafahafa misy zavatra tsy normal eny amin'ny tendeny dia alao tonga dia manantona tompom-pitsaboana mba ahafahana misoroka izany izay mety hoe complication na mety hoe tonga any amin'izay fandidina ahafahana mitsabo mialoha. Ao anatin'ny vanim-potoana izay mbola isiny ny karazana varan'aretina Covid-19 moa izany tsika izao Madame Erika, ny TPFV ve mandray olona izay hoe voan'ny Covid ka mila fitsaboana? Eny tompoko amin'ny toeram-pitsaboana ny TPFV dia mandray ny olona rehetra, mandray ny aretina rehetra tena mijoro mihitsy amin'izay hoe vonanampy ny mpiarabelona izay manana olana indrindrandrindra tratran'izany aretin'izany. Tena hoe miantso antsika rehetra izay manana olana ao anatin'izany hoe tratran'izany valana aretin'izany dia tonga ava manantona ny toeram-pitsaboana. Ny fitaovana rehetra entina miatrika an'izany dia efa manana ny toeram-pitsaboana ary indrindrandrindra ihany koa ny traikefa rehetra dia manana an'izay ihany koa ny mpiara-miasa rehetra. Ary ankoatran'izay tena zava-dehibe indrindrandrindra ao anatin'ny aretina sarotra ty coronavirus
coronavirus ity izay miseho amin'ny endrika maro isan-karazany ary misarotra fa ny zavatra tena ezahanay sy entina ihany koa anatin'ny hoe fitsaboana mafitsaboana azy dia ny fampahirezana ny marary ny fitondranam-bavaka satria arak'izay hoe tsika dia fitaovana ihany fa Jesosy ny tena mpanasitrana dia izay ihany koa zany tena zava-dehibe ao anatin'ilay izy hoe tsy oroorona atahotra ianao tratran'ilay aretina fa misy mampahery anao zahay mivavaka ao anao zahay mba ahafahanao miatrika tsara n'izany ary indrindrandrindra mba hanananao toko fa misy mpamonjy mbola misy fanantenana dia Jesosy Kristy. Ny aretina rehetra tokoa moa arakaraka ny mety tahotra ao anatinao vao maika mahatonga ilay izy ohatrany lasa mengeza be ary mety mahatonga anao mety reraka vetivety zay mazava-dehibe ny hoe dokotera Kristianina satria tsy vitany hoe mitsabo araka n'izay mety ho fahaizany sy fahalalany fotsiny izy fa tena mitarika anao mihitsy ao amin'ilay tena mpitsabo tsara indrindra dia Jesosy Kristy ary rehefa mahazo an'izay fampahirezana izay ianao dia misinda ho azy ange ny aretiny na aretina izay iverinao tena mafy be indrindra aza rehefa tonga eo amin'ny Jesosy Kristy tazo mahery ange nazo ny rafozam-bavan'ny Petera fa ina moa zany Covid ankehitriny tsy tazo mahery be koa fa Jesosy Kristy rehefa nifanena tamin'ny rafozam-bavan'ny Petera tena nanakana azy ka mety misy fotoana tena mila fanafody mihitsy misy fotoana tena ilay fampahirezana omen'ilay mpitsabo mihitsy dia hery lehibe mahatonga anao ho mpandresy sahady eo anatin'ilay aretina ray masy mpitsabo tokoa sasany raha tsy kristiany dia soratana avy hatrany ny carnet dia feno fanafody dia na ny hinana ilay fanafody ary anao kivy rehefa avy eo fa rehefa mety nambavaka lay izy dia omeny tombotolotsaina ny mpitsabo izay inoko fa ananandreo mpiara-miasa rehetra atao amin'ny TPFV izany tolotsaina avy amin'ny tombo izany satria manana fifandraisana amin'ny tombo rahateo zareo dia mazava ho azy misy Andriamanitra koa ao anatin'ilay fanasitranana dia ny tompony asa teny sy fanentanana na zavatra mety mbola amafisina manodidina izay rehetrarehetra izay Madame Erika. Tiako amafisina kely anisan'ny zavatra anisan'ny complication matetika hita ao aorianan'ny coronavirus na mandritra ny coronavirus ny resaka olana amin'ny fikorinan'ny ra sy ny fo io dia ho antsika rehetra izay manana olana indrindrandrindra mikasika amin'ny fo taoriana nandritra n'izay coronavirus izay dia manentana antsika mihitsy ary anisan'ny zavatra isaorana ny tompo hoe nisy ny service cardiologie io consultation io amin'izao fotoana izao tena sendrasendra fa inona mihitsy hoe programan'ny tompo dia manasa antsika rehetra miantso antsika rehetra manentana antsika rehetra tongava fa vona ny toeram-pitsaboana hanampy antsika ao anatin'izany dia ankoatran'izay moa dia ampatsihivina kely koa tsika fa mbola mitohy foana ny consultation à domicile izany hoe ny fizahana ny trano zany ho andreo olona izay tsy afaka ho andreo olona izay manana olana zany no afaka manantona ny toeram-pitsaboana dia efa misy mpitsabo manatokana ao amin'izay sy ekipa mitokana ao amin'izay fitsaboana sy fanaovana ny soin à domicile izay dia aza misalasala miantso ny TPFV ankasina na ny mandromeny ianao raha maniry ny amin'izay zavatra izay. Makasitraka antsika rehetra ny aino angamba ny alohan'ny amaranako dia tiako ampatsihivina kely ny laharatarby azahoananay Zoky Edouard ny 034 13 764 95 no azahoantsika ny TPFV Mandromena averiko 034 13 764 95 ary ny TPFV ny Ankasina kosa dia ny 034 69 891 46 034 69 891 46 mariako kely ho antsika mbola tsy mahita ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy dia misy eny Ankasina eny 67 hectares ao amin'ny enceinte ny institution Martyr-V ao no misy ny dispensaire antsika ary ny etỳ Mandromena kosa dia etỳ amin'ny akaiky ny ampitany moa zany tena marimarina kokoa ampitan'ny pharmacie du Palais rehefa tonga eo Mandromena misy are zany ianao raha mandeha an'ireny bus 137 172 na 187 reny dia miala etỳ amin'ny hoe are Mandromena dia rehefa tonga eo dia mandroso miakatra foana mahita makiplasta dia avy eo mahita ny pharmacie du Palais rehefa tonga eo pharmacie du Palais nao dia miampita dia tonga dia mahita rindrina tamboho fotsy dia manaraka n'iny tamboho iny foana dia vavahadiny faran'iny tamboho zany vavahady fidirana ato amin'ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy etỳ Mandromena dia fahasoavan'ny tompo amintsika rehetra makasitraka anao ny eny tompoko. Isorantsika be deabe Madame Erika izay mpitantana ato amin'ny toeram-pitsaboana fanantenan'ny vonin-kandresy nanazavany amin'izay totra sy ny zava-misy ato amin'ny TPFV izay
ny zava-dehibe dia ianao salama, tsy maniry anao arary mihitsy akory zahay fa tena miraranao salama tsara. Kanefa koa ho anao zay tena ao anatin'ny tsy fahasalamana na manana fianakaviana zay tsy salama, tianao mba hoe ahazon'izay fitsaboana ara-dalàna, sady tianao koa tena tsy fitsaboana fotsiny vatana fa mba ho ifanena amin'i Jesosy Kristy izy a, dia te hifampitantana aminao anatin'izany a ny TPFV mandrimena zay sy ny akasiny. Ny TPFV moa zay miara-miasa raha teo amin'ny radio Vaovao Masoa, ny radio Vaovao Masoa mitoro filazana tsara aminao, dia ianao izay teo andray ny fanasitranana kosa dia afaka mifampitantanao anatin'izay ny TPFV. Samy mizarazaraina samy hafa raha teo ny famezam-pahasoavana, zareo mitompo famezam-pahasoavana amin'ny resaka fitsaboana ara-batana sy ara-panahy koa zany mazava ho azy a, ny radio Vaovao Masoa mitompo famezam-pahasoavana ao anatin'ny fizarana ny ten'Andriamanitra, fampaherezana antsika isan'andro. Dia mirary soa indrindra anao mpiandro radio Vaovao Masoa, mankasitraka anao nanaiky sy safidy izao onjabeo zao anatin'ny maro ary mivavaka isika mba hitatra lavidavitra kokoa ty TPFV ty, ho tonga amin'ilay tanjona rehetra isy zavatra rehetra izay ilaina na resaka fandidiana izay tena be dia be mihitsy ny mila an'izany mba ho tonga hatramin'ny anatin'izany resaka fisina hôpitaly izany mihitsy koa ny TPFV inona fa ny tompo mihitsy mametraka an'izay ao anaty dia ame an'izany amin'ny fotoana rehetra na ny toerana. Mety inao koa nge anisan'ilay manana ilay toerana tiany tompo mena an'izany koa dia mety ho tanan'Andriamanitra koa ianao ahafahana manitatra an'izany fa mila famonjeny ty firenentsika ty, mila fitsaboana ny malagasy. Ary zavatra anankiray ny ao anatin'ny reto mpitantana ato amin'ny TPFV reto rehefa miresaka amin'izareo dia hoe tsy resaka vola mihitsy ary tsy nampetraka ny tompo aminatin'izay resaka fitatiavam-bola zay hoe anaovana resaka business le TPFV fa namonjaina ny olona. Ka raha mety ho tanan'Andriamanitra mihitsy ianao manana toerana tiany tompo hoe anitarana an'izany famonjena olona izany, fitsaboana marary izany, ay reto fahasoavan'izany fa dia ny tompo efa hiasa sady ao anatinao hiasa sady ao antsika rehetrarehetra mpiaino radio Vaovao Masoa. Dia zarazaraina samy miasa ny famezam-pahasoavana, ianao mety ho tanana, zareo mety tongotra, ry mety vava, dia samy matambatra ireo dia lasa olona anankiray dia tsisy latsaka. Mahery indrindra tahiny tompo. Kristianina mifampandroso, fandaharany radio Vaovao Masoa, iandrekita ny miaramila amin'ny fahamarinana Edouard Ramiarjatovo. Koa dia aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana. Rawan